maro loatra. Faly miara-batsika rehetra toko manasa antsika indray anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao toe-karena avy hatrany no isantarantsika ny vaovao no sokafana tamin'ny fomba ofisialy androany atao Antsirabe renivohitra faritra Vakina akaratra ny maso ivony banky foiben'ny Madagasikara ity lanonana ity izay notariny ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara nambarany fa ho fanamafisana ny rafitra fitantanana ara-bola ary fanakakaizana ny mponina ny tanjona ao anatin'izany raha ny nambarana nandritry ny lanonana fandraisam-pitenenany ihany koa. Raha ny vaovana amin'ny tany solitena televizona malagasy avy any Antsirabe, Bakoly Andria Salama sy Jimmy Ramanantsavana. Dingana lehibe ho an'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny fisian'ity Masovo banky foibe malagasy eto Antsirabe ho an'ireo tompon'andraikitra eto an-toerana mitondra fanantenana vaovao ho an'ny fampandrosoana ny tanàna sy ny faritra ny fanokafana azy ity. Anisany vaindoa andrarany fitondram-panjakana fanavoazana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fametrahana ireo sampandraram-panjakana ety fotony mba hanakaiky vahoaka. Izany no atao dia mba hanamaivana ireo manandrara fa indrindra ihany koa mba hanafainganana ny raharam-panjakana ny fototra amin'ny fanompona ny vahoaka malagasy. Raha tsy ahivina dia manana andraikitra lehibe ny banky foibe eo amin'ny fifandraisana ara-toe-karena anatiny sy eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Izany dia mametraka azy ho rafitra tsy azo idivirana eo amin'ny toe-karena malagasy. Raha fitilina dia mitsinjara ho toy izao ny andraikitry ny banky foibe amin'ny mahandrom-panjakana ara-bola sy ara-toe-karena azy ny famehezana ny fiakarany vidim-piainana, ny fitantanana ny politika momba ny fanakalozam-bola ka ao anatin'izany ny fiarovana ny lanjan'ny vola malagasy raha mpitahina amin'ny vola vahiny, ny famoahana ny vola taratasy sy ny vola madinika manerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara, ny fitahirizana ny volan'ny fanjakana sy ny fanohanana ny politika ara-toe-karena ankapoben'ny gouvernemanta, ny fiarovana ny fahaleovantenantsika malagasy amin'ny alalan'ny fanamafisana ny tahirim-bola vahiny, ny fiantohana ny fampandehanana ny raha rehetra misy eto amin'ny firenena izay asa mifameno amin'ny asan'ny fanjakana. Ho fanamafisana ny rafitra ara-bola any amin'ny faritra sy ny anakakaizana kokoa ny tolotra ho an'ny mponina, zava-dehibe ho an'ny faritra Vakina akaratra ny fananganana Masovo banky foiben'ny Madagasikara eto an-toerana tahaka izao. Antsirabe izay tanàna iray manana ny maha-izy azy eo amin'ny lafiny toe-karena. Natao ny nanangana ny fototra ito tsy ho fitahirizana ny vola ihany satria eto zany no lasa ataontsika hoe fiandry ho an'ny faritra atsimo. Avy eto Antsirabe no mamatsy ny Fianaratsoa, mamatsy ny Toleaha, mamatsy ny Manakaha, mamatsy ny Morondava. Anisan'ny tena hoe mikatsaka an'izany fiandrianam-pirenena zany banky foibe ka tokony mahaleo tena tanteraka. Tao anatin'izay zany no nanomboka nananganana an'ireo fitetikasa anaovana ny masoivo isan-karazany iny. Amin'izao fotoana izao raika ambin'ny folo ny masovoiny banky foibe. Fa ankoatran'ireo fototra-fitrasa dia betsaka koa ny hevitra fanatsarana ny fitantanana ara-bola eto Madagasikara. Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nanatanterahana ny fankalazana ny fahazato taona ny vola malagasy ary nitokanana ireo fototra-fitrasa vaovao izay ao amin'ny Masovo banky ny foibe Madagasikara eto Antsirabe.
Mbola atao Antsirabe ihany koa no natontosana fifanaovan-tso ny mpiara-miasa maro lafy teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny harena kibon-tany niaraka tamin'ny ONUD sy ny banky foiben'i Madagasikara mahakasika ny fanatanterahana ilay tetikasa antsoina hoe Planète Gold. Ny menjanary fanantenana sy Reviny Tamino Blaise Rahermanantsoa no dia ampahafantarantsika misy kokoa mahakasika ny votoatin'izay tetikasa izay. Mikendry ny fanafoanana ny fampiasana mercure amin'ny fitrandrahana volamena madinika sy artizanaly, iarovana ny fahasalamana sy ny tontolo iainana, ny tetikasa Planète Gold, vita ny fifanaovan-tso ny mpiara-miasa maro lafy teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny harena kibon-tany, ny ONUD ary ny banky foiben'i Madagasikara. Tafiditra ao anatin'izao fifanaovan-tso ny mpiara-miasa izao ny fiarovana ny harena voajanahary an-dranomasina ho tombotsoa ny vahoaka malagasy, eo ihany koa ny fampiroboroboana ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy ireo orinasa. Efa tsy salama ny tontolo iainana, zava ho azy fa tsy salama koa ny zava-mananaina ao aminy, fa indrindra isika olombelona. Ka raha hitrandraka harena isika nefa mamono antsika olombelona, izay ilay harena mamono harena. Ka isaorana eto fahatongavan'ny ministra ny harena kibon-tany sy ny loharano stratégique fa hiara-iasa akaiky isika mba tsy ho tonga amin'izay hoe harena mamono harena izay ny fitrandrana volamena etsy an-drano ny banque centrale izay ataoko hoe manana traikefa tsara hiara-iasa amintsika mba ho fitrandrana volamena madio tompona andraikitra ary sy fiantsakany tsara mba mivahoaka malagasy izany fitrandrana volamena madinika sy artizanaly izany. Amafisina ary apetraky ny banky foiben'i Madagasikara ny fitrandrana ara-drary ny volamena eto Madagasikara. Satria rehefa natao ny fandiniana ny olona mahantra indrindra amin'ny fitrandrahana volamena dia ilay olona midina ny anaty lavaka. Na ny akanjo fitafiny ary na ny hanina hohaniny tsy misy. Raha tsy mahazo an'ilay volamena kely iny izy. Dia avy eo nefa ilay olona manakona an'ilay vokatra sy manondra azy ny manan-karena indrindra. Dia izay zany misy hitranay ao ambanivohibeny hoe mizavatra tsy rariny ato, mizavatra tsy mety ato. Ny firenena izay tena mandroso eto Afrika dia ny firenena mahay mampiasa ny harena ao aminy mba ampivoarana ny firenena. Zava-dehibe ary mifameno izao fifanaraha-piara-miasa izao. Tafaraina tsy ny sinimana tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fitrandrana volamena ary ny fiarovana ny tontolo an-dranomasina. Ny fahasimban'ny tontolo iainana na ny fahasimban'ny vatoara resif corallien izy tsika zay nurserie miaraka amin'ny alaongo, ao no manatody ny trondro, ao no manatody ny zavatra rehetrarehetra reo. Resantsika teo miresaka fano na ny tortue marine matetika manimba an'ireny zavatra ireny dia avy aty amin'ny atao hoe apport terrigène, zavatra ny activité rehetrarehetra aty amin'ny tany beza. Tsy hijanona amin'ny fifanaovan-tso ny mpiara-miasa fotsiny ny tetikasa fa ezaina ny sy ny fampandrosoana mivaingana hipaka amin'ny vahoaka ifotony. Fanazy tombony manokana ihany koa ireo tantsaha tao amin'ny fatra vakina karatra tamin'ny alalan'ny fizarana tohana maro lafy avy amin'ny ministera Pia araka ny famitam-baovao ny Kiajy Rajaonera sy Entsora Soarmalala. Ao anatin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa pakry any ny tetikasa FSRP iarahana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo dia natomboka teto Ambohibary distrikana Antsirabe faharoa ny fanohanana ny tantsaha aty amin'ny faritra vakina karatra eo amin'ny lafiny fampitaovana notolorana fikapoham-bary sy fikororoana mandeha moteur ny ampy fikapoham-bary sy fikororoam-bary voizy tongotra miisa 720 masomboly vary andrano 7.5 tonna zezika urée 20 tonna sy NPK 10.70 tonna ihany koa no natolotra ireo tantsaha-pamokatra 5.70 sy 500 ao anatin'ny lemaka Ambohibary. Araka ny toromarika sy baiko nomen'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara dia mandray andraikitra ny ministera amin'ny fanalana ny tantsaha amin'ny fahantrana ary fampienana an'ireo masokarena ny tantsaha mba azahoana izy ireo vokatra betsaka sy azahoana zareo tombony ihany koa amin'ny asa izay ataony.
Anisany tsy miteraka fahavoazana lehibe ho an'ny tantsaha ny fahaverezan'ny vokatra orinan'ny fijinjana. Dia mitondra vahaolana amin'izany ny ministera amin'ny alalan'ny tetikasa. Dia ny tetikasa FSRP izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola amin'ny fanolorana fitaovana ahafahana manadio ny vokatra. Ny fikapoham-bary izay voizy tongotra, ny fikapoham-bary sy fikororoham-bary mandeha motera ary ny fikororoham-bary voizy tongotra ihany koa. Fantatsika tokoa fa mihoatra ny 5,700 ny vary izay vokarina eto Madagasikara dia very avokoa eo anelanela ny fijinjana sy ny fatongavany any amin'ny mpihinana. Ka iaditsika izay satria mitera-pahavoazana lehibe ho antsika izany rehefa atambatra ny vary very izay tombanana ho hatrany mihoatra ny 7 tonnes ny vary very, ka ny fampihenana an'ireo vary very ireo dia ampihena ihany koa ny fanafarana vary sy ny fivoahan'ny vola vahiny eto Madagasikara, ary indrindra hanatsara ny fidiram-bolan'ny tantsaha amin'ny alalan'ny fahabetsahan'ny vokatra izay hohaniny sy ho amidiny eny amin'ny tsena. Ity tetikasa FSRP izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola ary antsoroan'ny ministeran'ny fambolena ara-teknika ity moa dia anatrarana ny ezaka amin'ny fahavitantena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fanatsarana, ny famokarana sy ny farim-piainan'ny tantsaha. Tsy ny tantsaha ihany no nahazo tohana amin'ny fanjakana fa eo ihany koa ireo mpanjony madinika anisan'izany izao ireo mpanjony tany mifoky tany Antrema, komina Katsepy tany amin'ny faritra Boeny iny nahazo avy amin'ny ministeran'ny jony ihany koa izy ireo raha ny famitambavao Mira Randrisy na Ria Veronika. Manohana trano ireto mpanjony madinika eto amin'ny fokotany Antrema, komina Katsepy, faritra Boeny ny ministra ny jony sy ny toe-karena manga Profesora Maharavo Jean ka dia nanolotra ireto fitaovana hoentina hanatsarana ny fampidiram-bola ny ireto mpanjony sy ho fiarovana azy ireo eny am-panatanterahana ny asa. Nanolorana ho an'ny mpanjony teto Antrema an'ireto fitaovam-panjonona maro samihafa reto sy fitaovam-panjonona fotsiny moa fatao koa ny resaka fimoara na karazany hoe fanalazana laoka zany ho an'ilay faritra aty, ny fomba fitenenana anazy mba ahazoana mitahiry azy maharitra. Ny fitaovana moa zany dia misy arato, misy fitaovana entina misitrika anaty ranomasina, misy ny fimoara araka ny resahana teo, misy ny fitaovam-panjonoana toy ny tadipitana zany, ny lela-pitana miaraka aminy sy ny sisa izay eritreretina mba hanampy amin'ny ampahany an'ireo mpanjono eto amin'ity Antrema ity, na dia ataontsika hoe sy ho zato isan-jato ahavitany ho vitany fa mba mitondra fanamavanana kely zany amin'ny filan'ny mpanjono amin'ireo lafiny ara-pitaovana zany. Fankasitrahana feno no natolotry ny mpanjono nandriamatoa minisitra nandritra izao fandalovany teto Antrema izao, indrindra tamin'ny fanampiana ny mpanjono madinika. Mankasitraka Monsieur le Ministre fa nahazavatra tsara izahay. Ho ataonay sitraka enti-matory valiana raha matsiaro. Maro izay fotoana niarahany asa izay hoy ianao teo fa engany fangatana mbola hiara-hiasa antsika hatramin'ny farany, hatramin'ny ela, hatramin'ny farany. Mankasitraka hoy aho teo fa fitaovana kely hoy ianao teo ireto fa maro aminay izay omena ireto fitaovana reto. Tsy kely zany andriamatoa minisitra fa engany ho zavatsara sy ho zavatra tsara ho ampiasaina amin'ireto fitaovana be dia be ireto. Tantsorika sy fanohanana ny mpanjony mba hiditra ao anatin'ny sehatry ny matianina no tanjon'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga amin'izao fampitaovana izao. Tonga niaraka tamin'ny ministra teto Antrema ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga eo amin'ny faritra Boeny. Indray lafim-baovao hafa isika eto andrenivohitra ny isan'ny mampijaly ka mampitaraina ny mponina sy ny mpampiasa lalana eny Andravoahangy ny fahatsetsena ny lakan-drano ka mahadibo-drano foana iny toerana iny. Androany dia nisy fifanomezan-tanana nentina nanadiovana teny toerana notary ny PDS Antananarivo renivohitra sy ny ministra ny rano teny ihany koa Ange Firabemanakazy nanangana izay vaovao izay niaraka tamin'ny Rocher Andriamanalina. Nahazo vola natokana ho an'ny fanadiovana tanàna ny komuna rehetra eran'ny Madagasikara. Henitra ny fanaraha-maso ny fampiasana izany vola izany, hoy ny ministry ny rano, nandritra ny fidinana ifotony nijerena ny zava-misy ety Andravoahangy, namantarana ny antony mahatonga ny rano maloto miandrona eny amin'ny arabe sy ny vahaolana hamongorana izany.
dia efa hitantsika angamba nitatitra tany amin'ny filakevitry ny ministra sy ny filakevitry ny gouvernemanta nisy ny crédit na ny sorabola izay efa eo ampelantanan'ny commune sy ny SMA commune rehetra manerana Madagasikara dia efa nomenan'izay hoe tomanan'izay ahafahany mikarakara manadio ny tanàna. Izay no resahako tamin'ny responsable ny SMA teo hoe manao suivi ny ministera amin'izao fotoana izao hoe tena mandeha araka ny tokony izy hoe fampiasana an'izay vola izay. Izay aloha ny voalohany dia ny faharoa manentana ihany koa ny mponina satria araka ny lazaiko foana hoe mahandrora mihitsy lanitsika rehefa mandoto satria reny tatatra rehetrarehetra reny raha voatsetsy ny tavoahangy sy ny plastika dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny rano dia miandrona. Fantatsika fa somary iva ety Andravoahangy rehefa miandrona sy mivangongo ny rano dia miteraka loto sy tsy fahasalamana ho antsika rehetra. Ety Ankianza ny tena asa hoy ny PDS Antananarivo manao ny asany eo anivon'ny commune manadio ny lakan-drano manala ny fako sy izay rehetra manakana ny rano tsy hikoriana tsy hijanona amin'ny fanadiovana ihany anefa fa hikaroka vahaolana mahomby. Eto Andravoahangy dia misy fahatsetsehana lakan-drano maro samihafa eto. Efa ela be izy io olana efa ela be ka mitambatra dia tsy nisy nahita vahaolana foana hatramin'izay. Ezaka izay tena hitady an'ilay olana io satria ao misy fasika eo manakana ny lalan-drano dia tsy afaka mivoaka ny fako. Ary ny fanalana fasika tsy moramora ao koa le buse ao ambany eo reo misy efa vaky dia lasa tsy voasolo tamin'ny fotoana tsisy entretien zany satria lasa vonjy-tavanandro foana fotsiny ny asa natao hatramin'izay. Fa ezaka izay mba hitady hevitra hoe tena ahafahana manala an'izay. Izay ny antony tena fidinanay aloha hoe andao tsika tena ampiseho tena miasa ary tsy maintsy mahita vahaolana. Mitovy fijery ny ministeran'ny rano sy ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny tokony ho fiarah-miantany rehetra hahitana vokatra mivaingana. Mandray ny andraikitra manandrify azy ny commune sy ny ministera fa entanina hahatsapa tena hitandro ny fahadiovana ihany koa ny olom-pirenena tsy ankanavaka na mpivarotra na ny mponina na ny mpampiasa lalana. Betsaka ihany koa ny lakan-drano Setroano tsetsina ka amin'izao fotoana izao dia maheriny 700 ny asa fanarenana ny lakan-drano Setroano efa vita ary fotaka hatrany amin'ny rahetsy metatra tora telo maheriny efa nesorina nandritry ny asa fanarenana ny canal Setroano izay mirefy 13 kilometatra iandraiketany itetika asa produire hatramin'ny faran'ny volana May ny asa fanarenana rehetra no vita tanteraka zany amin'ny volana Jona 2024 kosa ny tapitra ity tetika asa ity ary nisy ny fanentanana ao am-ponina izay lalovany zany lakan-drano izany mba hikojakoja ny fototra-drafitrasa araka ny vaovao angon'ny Voerana Espérance Mamaravaoso. Iray amin'ireo lakan-drano lalovan'ny canal C3 izay mirefy 13 kilometatra ity eto Andavamambanjezika ity. Raha tsikafona sy fako no nameno ny lakan-drano teo aloha, ankehitriny vita ny asa fanarenana ny lakan-drano. Ahafahana mitazona ny fahadiovan'ny lakan-drano tsy ho tsetsina intsony, ny rosoana ny fanentanana ireo mponina mipetraka manamorona ny lakan-drano amin'ny fikojakojana ny asa fanarenana natao satria antoka afaka hisorohana ny tondra-drano eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny fahadiovan'ny lakan-drano. Zava-dehibe io tetika asa io satria miantoka ny firindrany tanàna voalohany indrindra, faharoa dia miantoka ny fahasalamana. Satria ny rano rehefa tonga tsy misy hoe azo sakana etsy na eroa fa mety tonga any tokantrano. Ahitatsika tsara efa fahavaratra Antananarivo fa be dia be ireo toerana iva izay tafiditry ny rano ary dia be ny marary. Koa maniry indrindra Andriamatoa filohan'ny délégation manokana Antananarivo ny mba ahatonga ny mponina Antananarivo ho tompona andraikitra amin'izany fahadiovana izany ka tsy fanometsiny intsony, tsy fampiandriandry intsony ary indrindra handray andraikitra amin'izay ampadio sy ampirindra ny tanàna izay. Hatramin'ny farany volana May no hifarina tanteraka ireo asa fanarenana ny lakan-drano C3. Ny famerenana amin'ny laoniny ireo toerana niasana, ny fanadiovana, ny fanidina ny toerana eny Arinarivo nanatobiana ny fotaka ary ny fanentanana ny mponina sisa no asa atao amin'izao fotoana izao. Ny volana Jona kosa no tapitra tanteraka ny tetikasa produire. Vita daholo ny fanampiana ireo mpiantsehatra rehetra dia ny faraparany kely sisany dia misy hoe plan d'entretien any canal omenan'ny apipa commune urbaine Antananarivo. Abo mpamintana izay sisa izay dia miravina hatramin'ny farany
ny eo amin'ny asan'ny produire moa zany. Ny Antananarivo misy an'ilay hoe opération domaniale concertée ataon'ny sampadraraha fananantany izay koa hovidaina ao amin'ity faran'ny volana Jona ity. Ao anatin'ny famaranana ny asa dia nikarakara fifaninanana fanaovana sary mampiseho ny akaton'ny canal C3 vita fanarenana ny tetikasa produire izay niarahana ny asa tamin'ireo sekoly manodidina ka narahana karavanina mobile manentana ny mponina hitandro ny fahadiovana. Iresaka fampiroboroboana ny foto-drafitrasa tompon'ny zandarmana akaiky vahoaka ifotony indray isika nahazo brigady vaovao Ambomafana amin'ny commune Miarina Avaratra ny amin'ny distrika ny Fandriana iny. Izy ity izay fiara-miasa tamin'ny mponina tsara sitrapo dia Dr Rakotomalala Edmond izay fantatra tamin'ny famokarana EDM ny fanorenana izay tombony zandary izay ka nitokana izany tany toerana ny ministra délégué misahana ny zandarmarie sy ny komanda ny zandarmarie tany Ankoko Griffin Bakolonena. Tonga aty ambadiky manangana itoetra sy hiara-monina hiaro ireo vahoaka eto Ambomafana ny zandary amin'ny alalan'ity tobo-paritra na brigada vaovao entiny zandary Marie-Pirenena mampitombo ny foto-drafitrasa sy manankaiky vahoaka hiasa ho an'ny fandriampahalemana. Isana kominina 4 ny brigada Ambomafana dia ny Miarina Avaratra, Tatamalaza, Betsimisitra ary Sonakambana izay misy fokotany 80. Tafiditra ao anatin'ny laharam-pahamehana napetraka Andriamatoa Filoha Fanavaozana Republikan'ny Madagasikara sy Andriamatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra sy mirindra mba ahafahany vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fitoniana, ahafahany izy ireo ihany koa miasa sy mamokatra ka miteraka fampandrosoana ho an'ny eto amin'ny manodidina aloha avy eo isan-tokantrano ary ho an'ny firenena iray manontolo. Vitsy ny olona manam-piavana sy mahavita zavatra toy izao ko manolotra ny fisaorana feno sy fankatelemana ho anao ny gendarmeria Dr Edmond amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana. Efa mandray ny asany avetrany arak'izany ireo zandary hitondra fandriampahalemana maharitra aty amin'ny manodidina. Tsy misy tombona zandary mihitsy hatramin'izay taty amin'ity faritra ity dia nandritra ny 4 taona misy ezaka natao n'olona tsara sitrapoa sy ny fokotany ary vahoaka aty nanangana izany tokom-paritra zandarmerie izany. Izany natao dia satria aty amin'ity faritra aty dia anisany lalana andehanan'ireo mpangalan-tromby avy amin'ny faritra Namoronia iny. Anakanana izay izy mpangalatra aty amin'ny faritra izay dia natsangana ity tokom-paritra eto Ambomafana. Ankoatran'izay dia natao ihany koa hanakaiky ny vahoaka ny fisian'ity tokom-paritra aty satria hatramin'izay any fandriana foana ny olona aty amin'ny faritra aty no mitondra ireo raharaha manahirana azy eo amin'ny lafiny filaminana. Angadina nanana sy vina hitanana izao foto-drafitrasa izao Dr Rakotomalala Edmond izay sady nanomeny tany no niantoka ny fanorenana ity tobo-paritry ny zandary Marie-Pirenena eto Ambomafana eto ity noho ny asa fanasoavana ho an'ny mpiarabelona indrindra ihany koa fahotamberina andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina izay misy azy. Nankasitrahana manokana ihany koa ireo izay nahavita be niara-ny asa teo anivon'ny zandary Marie-Pirenena tao anatin'izao lanonam-pitokanana ny tobo-paritry ny zandary Marie vaovao eto Ambomafana izao. Efa tsapa sahady ny fiavana hoy ireo mponina hatramin'ny 4 bolana nisian'ity tobo-paritra ity. Ity zany tena hoe vonolamina vao nanomboka nisin'ity hoe kan eto amin'ity Ambomafana ty dia vanolamina. Talohan'ny 4 bolana tany ho any zany misy ny ahianona foana hoe misy very akoho sy ny akoho mamborona zany no zavatra misy hoe kiverivery. Tsy toka-monina intsony arak'izany manomboka izao ny faritra ambadiky manangana ao anatin'ny faritra Amoron'Mania distrika ny Fandriana. Ny vaovao mahakasika ny toy ny fankakevitra ny amin'ny fikonan-doham-pirenena ho an'ny tanora nambarany misy ny tanora sy ny fanatanjahantena fa efa vita ny tety andro mifandraika amin'izany ranomboka amin'ny herinandro ambony ny fametrahana ireo komite ny anivon'ny faritra araka ity vaovao ety ny Aina Rabitany ity eo amin'ny sariny Ajara Zafimpiasa.
hatomboka amin'ny herinandro ambony ny fametrahana ny komite eo anivon'ny faritra isahana ny fankakevitra handrafetana ilay antotan-kevitra avy amin'ny tanora haroso amin'ny fikaonandoam-pirenena ary kendrena ho vita amin'ny herinandro voalohany amin'ny volana jona ny fandravonana nasionaly hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Amin'ny herinandro ambony zany ho atomboka ny fametrahana ny komite régional na ny komite eo anivon'ny faritra. Io komite io dia ny tanora samy tanora ny fampiantso zareo samby zareo miaraka amin'ny solotena mpanjakana, ny solotena ny mpiara-mombona antoka amintsika, reo zany no manapaka hoe izy ary no andeha handrafitra ny komite régional. Vita zay amin'ny herinandro dia iroso amin'ny fanofanana amin'ny herinandro ihany io ho fanina reo komite régional reo dia manana ny traikefa, manana reo ataontsika hoe ny pitsopitso na fanamantanteraka zany zareo dia amin'ny herinandro manaraka zany hoe voalohany volana Mai, herinandro voalohany volana Mai zany manomboka amin'izay ny fametrahana ny komite any amin'ny commune. De sady à la fois manomboka manka ny hevitra avy any amin'ny commune zany reo komite communal reo. Roa ny herinandro faharoa ny volana Mai dia ny any amin'ny commune manomboka mampiakatra eto amin'ny district. Herinandro fahatelo ny volana Mai dia angonina eo amin'ny faritra le chef de région ny hevitra azo manomboka tany amin'ny commune district dia aravona eo amin'ny faritra. Ny farany herinandro amin'ny volana Mai farafatarany voalohany herinandro voalohany volana Jona no tanterahina ny fandravonana nasionaly izay atao eto amin'ny kapitaly Madagasikara. Mba hananana totakevitra feno hiatrehana ny fikaonantom-pirenena atolotra ny fahefana mahefa sy ny rafitra nasionaly avokoa ireo antotakevitra sy tolokevitra avy amin'ny tanora ireo aorian'izay hoy ny ministra. Io tolokevitra izay voarafitra anatina documentation nationale ho an'ny tanora io no entina amin'ny fahefana mahefa sy ho entina amin'ny fankakevy ny concertation nationale izay iraisan'ny rehetrarehetra amin'izay fotoana zay hiala ilay ahiahy hoe nailika ny fenkevitry ny tanora fa efa eo am-pilatanana komity dia iny no entina satria zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana indrindra ho an'ny fanavaozana amin'izao fotoana zao ny hevitra avy amin'ny tanora satria ny tanora no pilier na ivonyity fanovana sy ny fitakina maro samihafa izay nisy teto Madagasikara. Isan'ny nisongadina moa ireo tamin'ny dinikasa ny rahan'ny prime ministre sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny solotena ny ZNZ teny Mazoarivo. Izay ny fandaminana ny amin'ny ankapobeny fa nitondra fanazavana mikasika izay ihany koa izay dingan'izay ihany koa ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena teto Analamanga sy ny mpiambana ao amin'ny bureau conseil communal de la jeunesse Antananarivo renivohitra. Izy ireo izay nifahiny teto amin'ny plateau ny télévision malagasy ka ho arahantsika ny resaka ny fanaovana tamin'izy ireo. Arak'izany dia manambahiny mianadahy isika tsy iza fa ny taleparitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Analamanga, Andriamatoa, Njato, Andriamapionina miaraka amintsika eto ihany koa ny avy amin'ny mpiambana amin'ny bureau conseil communal de la jeunesse Antananarivo renivohitra Ramatoa Baolintsoa, Rafatro Robjona miarabanareo mianadahy tonga sao tanatin'ny vavantsary ny télévision malagasy tonga dia hiditra amin'ny fantanena tonga dia hifantoka ato amin'ny tale ny fantaniko voalohany Andriamatoa tale taoriny ilay fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonandoam-pirenena ho an'ny tanora izay nitanterana tamin'ny 14 volana aprily teny amin'ny CCI vato aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao ny amin'ny foroson'ireo dingana rehetrarehetra. Miarabanao iantsa dia miaraba ny tanora rehetra manerana ny nosy, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny télévision malagasy. Taorinany fanokafana ofisialy teny vato iny dia efa manomboka miroso amin'ny fanaovana ilay fikaonandony tanora ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena amin'izao fotoana izao izany hoe ireo taleparitra rehetra manerana ny nosy dia efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ary anisan'ny efa iainana amin'izao fotoana izao ny fametrahana ny komite mpikarakara eo anivon'ny district sy ny commune dia ny komite mpikarakara eto amin'ny faritra Analamanga mitovy amin'izay daholo ny taleparitra rehetra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay efa firisona midingan'izay inona zany no ataonareo manaraka aorianan'izay inavy ireo daty tsara ho fantatra ihany koa indrindra. Ny amin'ny herinandro izao manomboka amin'ny 7 avril
isy fiofanana omenandreo mpikatroka eny atoerana izany hoe ao anatiny ao ny délégation ny tanora sy ny fanatanjahantena ireo solotena avy amin'ny ministera eo ihany koa ny conseil communal de la jeunesse ireo avy amin'ny vondron'ny tanora tamin'iny fanomboana ofisialy iny moa nisy fiantsoana ireo tanora maro fa noho ny fandaminana dia fitsy tamin'ireo no nasaina fa amin'ity zany ireo tanora efa nisoratra anarana tamin'ilay fiantsonana nataon'ny ministera iny dia raisina tanandroa omena fiofanana ary zareo hiditra ao anatin'ilay fikarakarana ny fikaonandon'ny tanora dia amin'ny tapaky ny volana May iny efa miditra amin'ny fikaonandoa fakakivitry ny tanora eto amin'ny isaparitra zany anisan'izany ny eto Analamanga. Araka nambaran-taly teo ao anatiny mikarakara ny conseil communal de la jeunesse tsara ngamba mpahafantarina ny mpijery antsika ny an-tokantrano ana inona marina zany ty CCJ ty dia inona ny tena ndraikitrareo anatiny ty fikaonandom-pirenena ho an'ny tanora ty. Ny tompoko faly mirapantsika rehetra ny tokantrano faly mirapan'ny tanora ary faly mirapan'ny antsa ihany koa. Pauline Tsoa, premier commissaire au compte amin'ny conseil communal de la jeunesse Antananarivo renivohitra. Ny CCJ zany dia plateforme anankiray napetraky ny ministère de la jeunesse mba ahafahana mampivondrona sy manome andraikitra n'ireo tanora. Satria ny tanora malagasy zany dia araka le fahafantatritsika hoe fitopolo isan-jato ny malagasy ary NDB dia afaka ampandraisana andraikitra dia hofandraisana azy ireo dia izay nanokafana ny CCJ. Izavy zany tena mandrafitra n'ilay CCJ? Ny mandrafitra ao anaty zany dia ny tanora 4 ka hatramin'ny 30 taona. Izany hoe ilay zany tsy voatery miandro ampitaona ianao hoe manana kara-panondro vao miditra CCJ fa manomboka amin'ny 4 taona dia efa afaka miditra ao anatin'ny CCJ dia ianao mila any anatina fikambanana na certificat de conformité avy ao amin'ny ministère. Inona ilay tena ifandraisan'ilay CCJ sy ilay komity? Satria CCJ moa zany no rafitra ho an'ny tanora napetraka ministera dia izahay zany no tompona andraikitra anisan'ny voalohany mandray andraikitra ho fikarakarana le izy manangona an'ireo tanora namanay any anatina fikambanana mba ahafahan'ny tsirairay avy zany hoe ho inclusif sy représentatif zany ilay tanora hiaraika ao-doha. Indrindra tena tiako hiaviana hoe inona ny tena mahazava-dehibe ny fisianareo zany ao anatin'ilay fikarakarana? Izahay tsy inona rafitra efa mipetraka nandritra ny fifidianana tamin'ny herintaona dia izahay manana an'ilay réseau na association sy tanora mitovy aminay dia ireo no atsoinay hiara-iasa aminay. Azo antoka ve fa tena afaka asolotena ny tanora raha ny fisian'ilay rafitra? Eny tompoko azo antoka satria araka ilay niteneniko teo moa zany hoe 4 ka hatramin'ny 5 taona zany ny tanora hoentanina dia tanora ny anatina fikambanana ary ny akabeazan'ny tanora moa zany ankehitriny dia hitantsika ny anatina fikambanana. Voalaza ny amin'ny dingana sy ny fiomanana amin'ny fikarakarana fa raha misy zavatra mbola tiana ampitaina nefa tsy voalaza teo na teny fanentanana dia omeko an-talia dia afaka manampy ihany koa ianao. Ia, misaotra tompoko. Eto zany dia mbola mamerina manentana anareo tanora foana araka ny nambaran'ny Andriamatoa ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny journée internationale du sport izy teo amin'ny kianja Parea dia aokaozy izy ianareo tanora tsy janona ho observateur fotsiny fa tena handray an-tanana ny raharam-pirenena ary izay moa no anton'ilay fikaona fakakevitry ny tanora ity andraisana ny hevitry ny tanora rehetra hatrany amin'ny commune fokotany lavitrany omena sehatra daholo satria mipaka tonga hatrano mihitsy ny komity mpikarakara amin'izao tsika mitelo zao efa tena lasa lavitra fa antenaina ny fandraisana anjaran'ny tanora rehetra amin'ny faneho-kevitra mba tsy hisalasala fa tena aneho hevitra satria andron'ny tanora izao fotoana zao. Anareo tanora ary inona ny azo ambara? Manasa anareo satria tanora tahaka anareo ihany izahay dia miandry anareo zany izay
hiara iasa, hiara entana ao anatin'izao fikaonan-doha izay. Dia ho an'ireo izay efa tafiditra ao anatin'ny komity dia maneho fisaorana feno izany izay ao ireo tanora, ao ireo VTI, ao ireo JPE, ao ireo association, ny ministera izay miara-miasa aminay, ny ireo fondation, ny communication et culture, ny METFP, ny ministère ny jeunesse moa izany izay miorganiser, mes UPRES ihany koa. Dia makasitraka anareo rehetrarehetra izay nanaiky hiara entana aminay. Inona fa tafita ny fanazavana sy ny teny fanentanana rehetra dia ankasitrahana ianareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny vaovantsary mandra-piana azy tompoko. Mandra-piana tompoko. Ireo tanora manam-pahaizana avy any atsimo ihany koa mahakasika an'izay fampandrosoana izay dia milaza izy ireo fa efa misy soritra hita fa mety misy solontanina petrolina ny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ary isy ny fikarohana mikasika izay izy ireo izay manam-pahaizana ao anatina sehatra maro lafy izany raha ny tatitry ny zava-misy nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Miray Andrianjafy sy Jacques Rakotomanga no mitatitra izay amintsika. Oraroa latsaka noana amin'ity ny Dr Tsiangen Jocelyn manam-pahaizana manokana amin'ny setry ny toekareny ny zava-misy ny olana ary ny tolo-kevitra ampandrosoana ity faritra atsimo ity. Voaresaka manokana ao anatin'izany ny distrika n'Androy Amboasary Atsimo izay mbola manana tany midadasika satria olona 720 amin'ny velaran-tany 2 kilometatra raha efa 4,000 sy iray alina izany eto Antananarivo. Manana ihany koa izy ireo vokatra fiompiana fambolena toy ny cactus ohatra izay mahinika velaran-tany eto amin'ny 2,000 sy iray alina hektara izay azo ondrana tsara toy ny ataon'ny Meksika ohatra. Eo ihany koa ny jono izy izay manana langouste betsaka aoriana Fort Dauphin ny arena kibon'ny tany. Na eo aza nefa izany dia anisan'ny faralahy indrindra izy satria ny 700 mponina any atsimo dia mahantra avokoa raha manodidina 770 isanjato io taha io ho an'ny manerana Madagasikara. Antony mahatonga izany anefa dia ny resaka rafitra indrindra ny rano. Misy ny fanatsarana le barrage infrastructure, misy ny atao ny forage, misy ny atao ny captage na ohatra ny any maro ako ny captage na brouillard, mety voateny teo koa ngamba ny désalinisation. Zany hoe azo atao izay zavatra zany resaka rano no resako eto fa mila fifanomezan-tanana avy amin'ny fanjakana. Eo amin'ny resaka arena kibon'ny tany dia nambara teto fa efa misy indisy milaza fa misy pétrole ity faritra atsimo ity. Amin'ny plateau continental zany efa tazataza analizy misy indisy fa hoeso atao lavidavitra l'exploration. Hetsika tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 7 taona ny CC Fato fikambanan'ireo manam-pahaizana avy any Toliary. Mpandroso ara-tsosialy ara-ekonomika ny faritany Toliara. Mba hoentina hankalaza n'izay 18e anniversaire izay dia mikarakara série de conférence maromaro ny JC Fato mandra-pahatonga ny 21 novembre 2026 izao. Varanana amin'ny gala ny hetsika ny 20 ny volana novambra ho avy izao. Mikasika ny fikaonan-doha-pirenena trano dia nanatanteraka fikaonan-doha-paritra ho entana ao anatin'izay fikaonan-doha-pirenena izay ho tanterahana amin'ny volana Mey izao ny olom-boafidy ao amin'ny commune Fiona ny amin'ny distrika Anakazobe ao anatin'ny fanamarihana ny 15 taona ny atoko fanarenana izay tarihin'ny filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha izay miverina ao anatin'ny sehatra politika indray izy araka ny vaovao eto Miray Andrianjafy sy Fanirikely. Kanefa ny hevitra tsy mitovy ray minitra teo dia antsoahana izany toerana izany volana taonina izay dia antsoahana koa tsy mosena toerana tsony kanefa dia lanina oka 30 isan-jato tao Antananarivo kanefa dia ilay manomboka fotsiny saraka mety politika raha ny tena marina dia efa tsy tokony nanao anti-politika intsony angamba ny raha dia vaokoreko fotsifotsy zao kanefa Io
iverina amin'izay raharaha politika izay ndray matohery Manarazafy Mahefa filohan'ny antoko fanarenana izay mankalaza ny 10 taonina ny taona ity ka atao anatin'izany no nanaovana ny kongresy faharoa niaraka tamin'ireo Braavoibe sy ireo mpikambana ao anatiny notrony ny filohan'ny antoko Gradiloavo. Ao anatin'ny mpiondalana tokoa zao ny firenena isy afidanana ny lalana izoran'ity firenena ity eo amin'le filazana moa hoe fanavaozana mihitsy ny firenena ka everiko fa ny antoko fanarenana dia manana ny anjara birikiny ihany koa amin'izany fanarenam-pirenena zany satria tsy afenina fa hatramin'izay nahazahoana ny fahaleovan-tena zao dia ninona ezaka nataon'ny mpitondra teo aloha rehetra ary samy nanao ezaka izy ireny dia tsy mitsahatra ny mikorosofahana amin'ny firenentsika ary raha ohatra tsika ka taminahazo fahaleovan-tena sangany tetỳ Afrika tatỳ amin'ny ranomasimbe indiana tonga aty mianatra ny afrikanina tonga amin'ny tsavopena aty mauritianina ny Réunionnais amin'izao fotoana izao dia tena lavitra zany resaka zany ka tonga vakivaky sady marary mahamenatra heverina antoko fanarenana fa adidy no tsy maintsy mandray andraikitra amin'izao ary fametana ny tsika rehetra. Fotoana ihany koa nanaovana fikonan-jeo aty amin'ny faritra niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna nareo sefim-pokotany mpikambana ato amin'ny antoko fionana izay manana ponina 3 alina. Nodiriana tao anatin'izao ireo olana sy ireo paikady ampandrosoana ity distrikina Ankazobe ity. Voalaza tato anatin'izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny olana eo amin'ny fambolena ny fahasalamana izay hoentina ao anatin'ny fikonan-doam-pirenena nasionaly izay atao ny volana Meo avy izao ny fanombohana. Koa ny fionana izay anisan'ireo distrika tena mamokatra raha tsy iresaka fotsiny afa-tsy ny volosonjo izay izy no mitana laharana voalohany eto Madagasikara amin'ny famokarana azy ary manondrana izany any Mayotte sy Comore. Fa mbola ao anatina fikonan-doha ihany koa no andiniana ny protocole d'accord ho an'ny contrat de travail ny mpiasa rehetra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena indrindra ny fandatarana ny fifampiresahan'ny ministra sy ny syndicats ny fikambanana araka ny vaovao entin'ny Aurélia Rafrika. Olana fototra eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fanatsarana ny fepetra iasana na ny conditions de travail. Efa ny fampiresahana tamin'ireo syndicats sy ireo fikambanana maro samihafa teo anivon'ny ministera ny andrindrana izay ho Iramatoa ministra ny fanabeazam-pirenena. Mahakasika an'ilay protocole d'accord na ny PDA efa nisy fionana niaraka tamin'ireo syndicats sy ny association rehetra misy eto anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia tao anatin'izay fifampiresahana izay zahay nandritry ny ray andro maninjitra dia ny fandinika hoe atao ahoana ny hanatsarana ny conditions de travail indrindrindrindra ho an'ny mpanabe sy ny mpampianatra rehetra satria io moa zany ny tena olana tena hoe fototra ao anatin'ny ministera raha tsy resaka ny resaka recrutement sy ny eo amin'le hoe fitantanana ny ministera zany amin'ny ankapobeny dia tao anatin'izay fionan'izay zahay satria kalitao ny tadiavintsika dia hoezahana zany mba tsy hampiditra indrindra ny resaka politika izay moa ny tena fangatahana ao anatin'ny PDA io mba hoe ho dépolitisena zany ilay ministera kanefa izay ao anatiny tena fosotry ny olana zahay ao anatin'ny ministera io ihany dia ao anatin'ny fanomanana ny concertation amin'izao fotoana izao ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka mandritra io fotoana io no handinihany ankolafikery rehetra ny mahakasika an'izay mba hanatrarana ilay tanjo ny fanaovozana aty amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Iverenantsika kely ny sehatra ny ara-toe-karena hanana solotena hiatrika ny forum économique de l'océan Indien hitondrana ny vokatra fanondrana manaraka ny fenitra iraisam-pireneny Madagasikara izay hanomboka ny 17 ka hatramin'ny 18 volana Aprily ka ho an'ireo mpandraharaha izay hiatrika izany dia nisy ny velakevitra mialohan'ny haingana izy ireo. Mitombo hatrany ireo vokatra afaka mamaly ny kalitao sy ny fatra ny filantsena iraisam-pirenena raha ny fahitan'ny mpandraharaha izay misehatra amin'ny fanampiana ny tantsaha manomboka amin'ny famokarana mamaly ny filantsena sy manaraka ny kalitao azonina tombom-barotra betsaka. Volotona ny sina ny tetika asa adidy manana vina ametraka ny Madagasikara ho mpifaninana rabaritra matanjaka amin'ny tsena iraisam-pirenena indrindra tamin'ny ranomasimbe indiana ka hanao ezaka tsaratsara kokoa hatrany. Efa vonona tanteraka Madagasikara hiatrika ny tsena iraisam-pirenena
ary rehefa voadinika hatreny fotony ka hatreny ambon'ny etalazy na hatreny ambony latabatra zany hoe inona daholo ny olana nisy ary nivahana isan'ambaratongony ireo olana ireo dia zay no nataon'ny adidy zany tao anatin'ny folo taona voalohany indrindra aloha zany mijery hoe iza le filiera rehetrarehetra zay mety ahafahana mahita tombontsoa ny fotony ary efa misy tsena zay afaka tonga dia mandray ahoana ny ahafahana mizara an'ilay tombontsoa miverina mankeny fotony mba hahatonga atsika compétitif bebe kokoa zany ahafahana miatrika amin'ny tseny iraisam-pirenena. Ny zavatra ataonay dia fanombohana fitarihana ny hafa ihany fa zay dia misokatra amin'ny rehetrarehetra ary raha nametraka norme zay le horeba tsy anay io fa ho amin'ny Madagasikara. Amin'ny endrika maro no ahafahana manohana ny tantsaha amin'ny tetikasa adidy io tao anatin'izay folo taona nisian'izay. Ny tetikasa adidy dia agence anankiray mandeha mijery an'ireo mpamokatra mijery ny fahaiza-manaony sy ny fomba famboleny ankehitriny ary mitondra fanampiana amin'ny alalan'ny formation sy ihany koa ireo zavatra ilaina ohatra ny hoe ny zezika sy ny pesticide fa ihany koa mitondra ireo masom-boly ahafahany mpamokatra mampitombo ny vokatra izay amboleny. Adidy zany dia afaka manampy an'ireo mpamokatra hivarotra ny vokany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ihany koa eto amin'ny sehatra nasionaly. Manandanja lehibe ny fisian'ny tetikasa toy izao ny avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana. Zavatra iainantsika izao zany dia betsaka le entana farana. Ny antony, ny anisan'ny antony lehibe indrindra dia satria mora kokoa le entana farana no le entana fikariny eto an-toerana. Dia izay no tena hoe manadanja ny tetikasa ohatry ny adidy satria any amin'le vidin'le famokarana mihitsy izy no miasa. Mutualisena zany le coût de production dia efa sécurisena koa le manomboka aty amin'ny famokarana hatrany amin'ny fivarotana anazy dia miena le vidiny avy amin'ny mpamokatra. Prix compétitif zany ny finalité na ho amin'ny marché local na ho an'ny exportation dia lasa voavany olana. Ny mpandraharaha sady Italia Générale ny Faly Export Faly Rasamanana moa dia anisan'ireo mpandraharaha malagasy solontenan'i Madagasikara hitondra vokatra hiatrika fifaninanana amin'ny vokatra fanondrana manaraka ny fenitra rehetra mandritry ny Forum économique de l'Océan Indien Comore ny 7 ka hatramin'ny 9 ny volana avrily izao. Resaka kolotsaina isika maraparana ny vaovao misokatra ny tranokalan'ny ANAC na ny site web ny Anak'Andriamaso nasionaly ampitana ny kolokanto sy ny kolotsaina zava-baovao entina amin'ny varavarana misokatra etsy ambadiky ny tranombokim-pirenena malagasy misy io ka Iambintsoa Andriamansary Velo sy Enirina Rasolarjana no ilaza amintsika misy kokoa mahakasika izay. Hozaraina sy hitranga mandritra ny varavarana misokatra eto amin'ny ANAC na Anak'Andriamaso nasionaly ampitana ny kolokanto sy kolotsaina ny mozika, ny kabary, ny sary, ny dihy, kilasy misokatra, ny atrikasa isan-taranja, ny lobary endasy, fanorona, fampafantarana ny tranokala vaovao na ny site web ny ANAC ary fampisehoana ny asan'ny mpianatra toy ny isan'ny tapabolana mandritra ny anao ny sehatra. Araka izany ny heviny dia mampianatra, mampiofana ary indrindrindrindra araka izany fampitana zany dia mikolokolo ny zavakanto amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny zavakanto nentim-paharazana na ny zavakanto ihany koa ivelan'ny kolotsaina malagasy ary ny tena zava-baovao misokatra amin'ny titonity dia ao anatin'ny département fahatelo ny fomba sy ny tantara na ny fanorona izany na ireo iverina fa kolotsaina malagasy tsara mpitana ary indrindrindrindra ihany koa ny départementa ny sary dia omeny-tsehatra be dia be satria ny sary no départementa vaovao miaraka amin'ny design, ny architecture na ny maritrano ary omenavana koa ny pigasary. Ny tena vaovao be vao mafana ihany koa dia ny fisokafana. Ny site internet na ny tranokala ny ANAC izay ahafahantsika mampafantatra bebe kokoa
mizara ny departementa rehetra ho an'ireo izay liana amin'ny te ampitompo ny talenta na ny ray aman-dreny ihany koa te hikolokolo ny zanany fa ny tena mahaliana dia ny fampahafantarana eo amin'ny samy mpampianatra ihany koa hoe ohatrany ahoana zany mpampianatra ny anaky zany izy daholy na daholo ny taranja ny gitara ny piano ao anatin'izany tranokala izany ihany koa ny vinany anaky izay tsy mpanohizana manelanelana ny nentim-paharazana sy ny teknôlôjia. Raha bangona dia fampahafantarana ireo taranja efa nisy hatramin'ny 3 izao varavarana misokatra izao indrindra ny vaovao toy ny departementan'ny sary, ny dizaina, ny maritrano ary pikasary. Maharitra 2 andro moa izao varavarana misokatra eto amin'ny Anaka Anosy izany hoe eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Dia izay ihany koa no manakatona tanteraka ny 10 minitra ny rahantsika tato anatin'ny vaovaon-tsary ny televiziona malagasy na dia mbola maro ara ny vaovaona angoniny mpanao gazetinay dia arampitso indray iresaka misimisy kokoa isika ao anatin'ny vaovaon-tsary amin'ny fitora sasany ka angasitrana aloha ianao androany rahampitso indray raha fotoana antsika manaraka mandrapianary.